dia mbola mamerina ny arahaba antsika rehetra mpanaraka ny vaovao ho an'ny mety toetry ny andro indrindra moa fa ny vaovao mahakasika an'ity rivotoza ity. Omena antsika indray ary ny vaovao farany ho an'ny tamin'ny manodididina ny tamin'ny volora alina teo. Mizara roa indray amin'ity indray mitoraka ity ny anaovantsika référence an'ity rivotoza ity noho ny antony manokana dia araky ny vinavinantsika dia any amin'iny district ny Mananjary sy Manakara iny moa no idiran'ity rivotoza ity ho an'ny ny alina izay efa tsy ho ela itsony fa manodididina ny oraray any ho any. Ao anatin'izay ary dia tany amin'ny 770 km zany izy tsy moatsinanana raha oharina amin'ny Mananjary ary tany amin'ny 300 km kosa avaratra somary avaratra atsinanana raha oharina amin'ny Manakara. Raha atao zany tombatombana tsotsotra dia any amin'ny Manakara kokoa aloha izay fohibe izay no tena mizotra. Ny rivotra hoentiny kosa dia manodidina an'izay 570 kilometatra isan'ora izay. Raha ny tafiotra kosa dia atratratra amin'ny 500 kilometatra isan'ora. Mikisaka miakandrefana somary tsy mandrefana hatrany izy zany noho izay hoe mizotra makany Manakara izay amin'ny ankapobeny amin'ny hafainganam-pandeha 80 kilometatra isan'ora. Tsy misy miova araka izany ny filazana ny mahakasika ny loko ao anatin'ny filazana miloko mena hatrany aloha zany Vatovavy, Fitovinany, Tsimatsinanana, Mangoro, Vakanakaratra, Amoromania, Matsiatra Ambony, Hiorombe, Brickaville, Vatomandry, Manoro, Antanambaomanapotsy ary Marilambo. Ao anatin'ny filazana loza manambana hatrany kosa miloko mavo Atsimandrefana, Androy, Anosy, Manjakandrina, Andramasina, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo ary Arivomanina. Tazonina anatin'izay moa izay toerana izay noho ny antony hoe mbola ao zany ny rivotra sy ny rotsakorana izay somary betsabetsaka ateran'izay rivotoza izay. Ny velarany ihany koa somary ngezangeza. Filazana fanairana kosa zany hoe miloko maitso dia Anjozorobe, Ankazobe, Soavinandrina ary Miarinarivo. Izay indray aloha no azo ampitaina amintsika tamin'ity vaovao manaraka ity fa dia mampanantena vaovao antsika eo ihany indrindra moa fa amin'izay idirany an-tanety izay. Rehefa avy eo indray ary veloma.